diaspora rehetra manerana an'izao tontolo zao manao antsoavo androany ary miangavy mba indray mandeha amin'ny fiainatsika mba ijery any Madagasikara tsika ve do farany amin'izao tontolo zao normal fe hoe tandrany QMM ny Fort Dauphin tandrany Ambatovy ny io zany n'Ambatovy kanefa io arena be de be anatsika io de tena ampanosy atsika tena farany zay aingana raha ohatra ka manana volonté politique ny mpitondra anankiray le tadiavitsika raha ohatra ka mahay mitantana. Isika malagasy mijaly mahantra miaina ao anatin'ny fiainana fahadiran'ovana tsy maleo tena ara-toekarena ara-bola ara-barotra ny tena loza tsy maleo tena ara-tsakafo isika malagasy hany ka ny ankabetsan'ny malagasy dia miaina ao anatin'ny tsy fahampian-tsakafo maty ny anohanana ny vahoaka malagasy tsy maleo tena ara-politika ihany koa isika betsaka ny firenena mandray anjara mivantana sy ankolaka amin'ny fanampan-kevitra misy eto amin'ny tany sy ny firenena betsaka ny orinasa vahiny izay mitrandraka tsy ara-dalàna arena an-dranomasina arena an-kibon-tany sy arena voajanahary rehetra misy eto amintsika mahalasa saina zany tsy efa leo ve isika malagasy tsy efa ampy ve zay fahantrana zay koty lehilahy maitsoambo manentana ny vahoaka malagasy rehetra tsy akanavaka manerana ny nosy manao antsoavy manokana ho an'ny diaspora rehetra malagasy rehetra monina any ampitan-dranomasina mba hanambatra hery hitambatra ary hanampy an'ity firenenantsika ity izay efa latsaka anatin'ny lavaka efa tampidalakale na de zany isika malagasy dia mbola manana fanantenana ihany dia vahaolana tokana ihany no natolotry koty lehilahy maitsoambo dia ny fahaizantsika mifidy ny olona zay tokony ho filohan'ny repoblika nanao fanambarana mivantana moa i koty lehilahy maitsoambo hanohana tsy misy fepetra any Laza Razaferson misy parti politique anankiray tsika tsaro politique tsika diaspora tsaro politique tsika fa anohana an'izay olona afaka anofan'izay lavitra zay de teninareo eo mitovy ihany zay eo de ohatra zany ihany de angalatra any avao misy kosa parti politique anankiray zay tsy ina moa zany ny RCR zay taritiny Laza Razaferson ina nga masisa fanantenana ananatsika satria tsika raha ohatra no action tsika tsy maintsy misy ihany leader tsy ilaza velively Laza Razaferson no teny tamikoto hoe ataovy zay action zao fa zay manao action zay namana vitsivitsy misy namana any Dubai misy namana any Washington misy namana any Canada any Norvège namana tena namana kaika miresaka foana ny situation Madagasikara io be de be hoa ny diaspora zany efa tsy tia ratsony mariny anareo tsy tia ratsony satria efa tsy soavitra fa mba indray mandeha tia mba tsy enjen'ny ino moa zany ny conscience atsika mazava de mazava ny antony ny anohanany koty lehilahy maitsoambo any Laza Razaferson ity firenentsika ity dia mila olona manam-pahaizana manana fahalalana indrindrandrindra fa olona teknisianina i Laza Razaferson dia olona manam-pahaizana olona diplômé teknisianina ihany koa ary manana capacité intellectuelle koty lehilahy maitsoambo dia tsy mikevitra tanteraka amin'ireo diaspora na koa malagasy manerana nosy manohana candidat zay tsy manam-pahaizana tsy dia nahita fianarana loatra leo ny tsy fahaiza manao tsy fahaiza mitantana henatra sy skandala rehetra zay mitranga isa minitra eto amin'ny tany sy ny firenena noho izany manentana ny diaspora rehetra manerana n'izao tontolo zao mba hitodika amin'ireo zay manam-pahaizana manana fahalalana avaram-pianarana ho tohanana ary ho fidina ho filohan'ny repoblikan'ny Madagasikara raha manaiky an'izany isika antenena fa mbola isy maraina ihany ny amintsika malagasy fa atramizao de le tantanireo olona tsy manana CP de etretin'ny sasany fa hoe ho ampanoson'ny Madagasikara olona tsy manana BPC etretin'ny sasany fa tena avita zavatra olona tsy zavatra fantany tsy manana notion économie tsy manana notion ninina olona tsy manana BPC amin'izao fotoana zao ao no iresaka amin'ny Poutine no iresaka amin'ny Macron no iresaka amin'ny Joe Biden olona tsy manana BPC menatra tsika
menatsika vao nagnano fotsiny hoe DJ ho ny présidentareo menatritsika ety ivelany ety ka tsika ve zany de hiaritra an'izay enatra zay mandrapahafaty ary hiaritra ny problème conscience mandrapahafaty hoe tsy zatra nataotsika mihitsy tamin'ny Madagasikara malalatsika am'izao ka zao ny fotoana androany ny fotoana tokony etsehtsika tsy zakany saina tsony ny mandinika hoe trandrahan'olona ny arenan-kibontanitsika arenan-dranomasina misy fitrandrahana etsy misy fitrandrahana eroa nefa mba hotrinona ny miditra ao anatin'ny kitapom-bolam-panjakana rehefa hanao lalana isika dia mbola mangataka mitalao amin'ny européanina mitalao amin'ireo organisation internationale rehefa hanao infrastructure zay masoa ny firenentsika dia mbola angatahana amin'olo izany tsika ve do farany amin'izao tontolo zao normal ve hoe trandrahany QMM ny Fort fa trandrahany Ambatovy ny mo zany ny Ambatovy ny Cobalt trandrahany Sinoa ny Atsika trandrahany any latsaka trandrahany any normal ve zany firenena atsika tiandafy ety any Amerika ve de misy olona enao gasy ve de afaka angataka permis d'exploitation any États-Unis tsy possible zany na ty Suisse de hoe misy entreprise sud-africaine mangady ina mo zany mangady volamena eto Suisse tsy possible mihitsy zany fa Madagasikara reny any draba no angadin'ny olona rofin'ny olona ny arena kanefa io arena be de penana atsika io de tena ampanosy atsika tena farany zay aingana raha ohatra ka manana volonté politique ny mpitondra anankiray le tadiavitsika raha ohatra ka mahay mitantana mba normal ve izany mampalahelo ny zava-misy ny ankabetsan'ny malagasy dia mitongy voahomana ny ankabetsan'ny malagasy dia tsy mahita aniko hoanina ary misy aza maty noho ny tsy fampian-tsakafo de tokony alahelotsika any malagasy zay mena Madagasikara tokony alahelotsika hoe manana lalana ve tsika amelan'ny gasy rairahmitsika fadiranovana tsy mihinan-kanina matoazy ny anoanana matoazy nina moa zany aretana tsy manana lalana zany tsika tsy manantsika mba olombelona ihany tena tsy tokony anaiky mihitsy hoe ny malagasy rairaha aminao mitovy teny aminao mitovy la tsisy ara nina moa zany système de race de ampiasaiko le race hoe malagasy satria ny race de homo sapiens ny mitovy dolodolodolo iny fa ampiasaiko zavatra zay androany mba anarana atsika satria efa trop loatra efa tsy lasa tsony ny ataon'ny mpanao politika sy ny olombitsy zay mamotika ny Madagasikara isanandro mamotika Madagasikara amin'ny fangalarana amin'ny corruption amin'ny fivarotana ny tanindrazana eto am-pamaranana miantso ny vahoaka malagasy rehetra tsy akanavaka manerana nosy miantso ireo diaspora izay monina sy miasa na koa mianatra any ampitan-dranomasina mba hanambatra hery hitodika amin'ireo izay manam-pahaizana sy ireo teknisianina izay tokony ho omena laharana eto amin'ny firenena tsy voatery Lazara Ferson ihany betsaka ny malagasy izay manam-pahaizana ary ilatsaka ho filohan'ny repoblika fantaro ary tsindrovy ny hoavin'ny malagasy namatsika antenena raha ohatra ka mahay mifidy isika malagasy dia mbola manana fanantenana ihany ny hoavin'ny Madagasikara ary tsy hijaly ny taranaka faramandimitsika zay sy zay ny vidéo tsika androany azadino misabone sy manisy j'aime nyity vidéo ity ary amin'ny manaraka indray